Faly manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary mbola misaotra anao misafidy manjoy ny vaovao any fahitalavitry matv amin'izao takarivany sabotsy izao manasa anao ary moa izay anaraka ny vaovao atra amin'ny farany mialohany irosoantsika ao anatin'izay votoatim-baovao izay ara dia omenanao vetivety aloha ireo matoatenim-baovao atsika miisa 5 hatra amin'ity androany ity ny kandida nametraka ny antota taratasy filantsahako-vidy ny teny Ambohida nisy isa folo moa ireo nanantanteraka an'izay tamin'ity androany ity aritsany amin'ny rendy ny amiraly tijeratsiraka raha ny feony Eliany Koho dia mety mbola hoisa ny kandida irotsaka hovidiana amin'ny fifidiana filoham-pirenena izay ny filohan'ny fahefana avy ny teteza mita mitaky indray kosa ny famoahana ny mpikambana iray eny anivon'ny kongresin'ny teteza mita izay nosamborina tany Mananjara ireo mpikambana ao amin'ny kongresin'ny teteza mita avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny matoateny-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ny lafiny ara-politika indrindra ary moa no entintsika kafana an'izay votoatim-baovao izay tafakatra 5 hatra amin'ity androany ity ny kandida nametraka ny taratasy filatsahako-vidiany teo anivon'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na CES etsy Ambohida tamin'ity sabotsy ity moa dia niisa folo ny kandida tonga teny antoerana ary maromaro tamin'izy ireo no kandida tsy nampoizina. Ny filoha teo aloha ny amiraly Dideratsiraka dia andray anjara amin'ny fifidianana izay ho tanterahana ny 24 Jolay ho avy izao. Tsy tonga teny amin'ny biraon'ny CES ny amiraly izay vita amin'ny 70 taona ankehitriny ary efa nitantana ny firenena nandritra ny 20 taona fa dia solotena no nalefany. Ny maraina teo ary no nametraka ny antota taratasy ny filatsahako-vidiana ny amiraly ny delegasiona avy amin'ny Ankoalavitra izay notarihan'ny Montfort. Tsy nisy ny resaka izay nataon'ny solotena ny filoha teo aloha araka ny fanazavana dia raha ampitso no anateraka ny valan-dresaka ny mpanao gazety ny amiraly Ratsiraka ary amin'izay no ilazany ny antony niritsahany io kandida. Tabera Randriamanantsoa nisy ny asa-panjakana ny asa ary ny lalana sosialy ankehitriny ary mpiaradia amin'ny profesora Zafary Bela ihany koa dia anisan'ny kandida ifaninana amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Tsy niatrika ny fametrahany antota taratasiny ihany koa ny lehilahy fa solotena no nantanteraka izany androany maraina ihany. Noelson William nisy ny asa-panjakana ny asa ary lalana sosialy teo aloha ihany koa dia tonga teny amin'ny biraon'ny CES androany nametraka ny dosiany. Tapa-kevitra efaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa ny profesora Alain Tendrazanarivelo izay premier ministra lefitra nisahana ny fahasalamana teo aloha ary parlementaire CST amin'izao fotoana izao. Ny profesora Alain Tendrazanarivelo izay natolotry ny antoko enina. Rehefa mahita koa maro ny kandida dia fanantenana ny firenentsika. Misy moa menimenina maro loatra le retsy. Mifalitsika fa betsaka zany olona manana sosikevitra vonona hizara amintsika malagasy ny sosikeviny ary hijery vaholana. Ny filohan'ny antoko arena le zava fleury ihany koa dia anisan'ny tonga teny amin'ny CES Ambohida androany nametraka ny antota taratasiny. Ny solotenan'ny antoko moa no nanatra ireo taratasy ireo. Dofo Michael Brechard ny kandida faha-30 nametraka ny antota taratasiny teo ampelantanan'ny Prague-Jara eny amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana. Ary Rakotomana James Franky no namarana ny fanaterana ny antota taratasy ny tapakandro maraina. Ho an'ny tapakandro hariva kosa dia nisa roa ireo kandida tonga teny Ambohida, anisan'ireny ny jeneraly Ratrimo Arvongy, izy dia nilaza fa ny tsisy ny krizy miverimberina eto amin'ny firenena ny fanamby apetrany. Natondrotsahako aloha dia angamba efa amam-polo taona n'izay niatrika ny fiainam-pirenena. Amam-polo taona no dia tsy nalala afa-tsy krizy foana ary mahatonga an'izany matetika dia ao amin'ny fitantanana sy tsy fandrosoany ny vahoaka. Angamba antsika mahafantatra tsara fa raha fa tonga ny krizy dia misy fijaliana samihafa miantra amin'ny sarambabe vahoaka. Ka ny aho moa dia raha antanareo tonga dia tsy anaiko mialoha raha antanareo ina ny programmanao. Ny programma dia tsotra tsisy ny krizy tsony eto Madagasikara ary ho tapitra hatreo le izy. Zay angamba no tena zavatra kendrena ary ataoko fa mila hery betsaka zany ary be dehibe ireo olona ondamosina zany manampy ary zay no lazako azy hoe tsy olona rery akory manao an'io fa ekipa.
Ramatoa Varomalala izay efa nandray anjara imbalo tamin'ny fifidianana nisy teto amin'ny firenena ny candidat fahadimy amby telopolo no raisiny teo anivon'ny CES tamin'ity androany ity. Raha ampitsy moa vao ifarana ny fandraisan'ny CES ireo antota taratasy rehetra ho an'ireo candidat izay rotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay. Ary heverina fa mbola ho betsaka ihany koa ireo candidat tsy ampozina mety mbola hipoitra ao anatin'izay 420 ora izay.